ataoko hoe fandikan-dalàna izay ampatsahivina ireo. Misy karazany telo izy ireo zany miakapobe. Ny ray dia ny fandikan-dalàna amin'ny fanaovana osoka amin'ny fampiasana ny zo andatsabato. Io dia voalaza ny andiny ny fahaenina ambin'ny folo sy roanjato sy ny manaraka. Inona izay fandikan-dalàna zay? Dia zao ampatsahivina eto zany fa zay olona rehetra na iza ka nampiasa osoka na nanao fomba tsy ara-dalàna hampiasana ny zo andatsabato dia melohy ny lalàna igadra roka hatramin'ny 5 taona. Inona ny mahatonga anay ny tena izay eto androany? Satria zao misy feo eny betsaka mandeha tato ato fa misy efa manao tetika sy paikady hampiasana nireo kara-pifidianana rehetra izay tsy voazara mba hanaovana osoka amin'izay ho fampiasana ny zo andatsabato zay. Ka eto zay zany dia mampatsiahy ary mampitandrina na iza ampiasa nireo kara-pifidianana tsy voazara ireo no ny antony tsy miankina aminay. Nahoana tsy miankina aminay? Satria mety misy olona efa maty izy ireo, mbola voasoratra anarana amin'izy fifidianana. Mety misy olona efa lasan'ny findramonina izy ireo nefa mbola ao ny kara-pifidianana. Ireo zany mety misy mikonikonina raha nitatitra azo izara any amin'olona hafa ka dia ho ampiasaina andatsabato amin'ny fotoanan'ny 20 ny volana Desambra ho avy izao. Mahakasika izay kara-pifidianana zay mihitsy no amafisina araka ny tenenin'ny fotoana hevitra ny seni teo fa ny rahatsavany ndraiky ny seni manerana ny nosy dia efa asaina manao maka ny fepetra rehetra mba hiara-iasa amin'ny lehibe ny fokotany na ny azahaileny taono amin'ny fizarana amin'ny kara-pifidianana. Misy nefa ireo kara-pifidianana araka ny voalaza teo izay mety efa tsy ho atoerana tsony ny tompo dia efa asaina manara-maso koa ny tsirairay avy mba tsy isin'ny mety ho hevipetsy na hevidalana anaovana zay. Ary ny seni moa zany dia efa mampilaza amin'ny aloha fa raha sanatsy satria misy ny aram-panahy anao zavatra tsy mety dia andray fepetra arakaraka izay zavatra misy eo sy hiara-iasa amin'ny fitsarana izy. Eto zany dia amafisina ary ahitsikely satria manahirana amin'ny raharam-pirenena eto amintsika indray misy mamily any amin'ny zavatra hafa ny zavatra resahana. Zay zavatra zay no anisany nahatonga ny seni milaza fa tsy azo ekena ny hanome zo olona iray andatsabato raha tsy misy antotataratasy mpanondroana mazava tsara azy ka afantarana fa hoe izy tokoa io miaraka aminy. Zany hoe tsy ho azo ekena zany ny olona iray handatsabato raha ohatra ka ataontsika hoe kara-pifidianana fotsiny no entina, fa tsy maintsy mitondra kara-panofi-pirenena izy, na kara-panofi-pirenena io na permis de conduire io na passeport io. Tsy ndriko zay faran'izay satria ny hainao manjery iray alina dia ohatrany mahagaga ihany fa dia lasa hitarina indray hono hoe milaza indray seni io fa tsy maintsy kara-panofi-pirenena ihany. Efa impiry zay teto amin'ny seni milaza fa na kara-panondro na fanomezan-dalana mily fiara, permis na passeport. Fa tsy voatonona foana moa izy telo ireo isaky ny teny ianao zany fa lava be raha hiteny hoe kara-panofi-pirenena, permis, passeport. Fa rehefa miteny hoe kara-panofi-pirenena dia na kara-panondro na permis na passeport. Tsy maintsy mitondra ny ray amin'ireo zany vao afaka ny mandatsabato. Averina indray zany fa mandika lalàna na ilay olona mandatsabato amin'ny alalan'ny kara-panondro fotsiny, amin'ny alalan'ny kara-pifidianana fotsiny, fa tsy mitondra kara-panondro izy na permis na passeport. Mandika lalàna izy, mandika lalàna ihany koa ny mpikambana ao anatin'ny birao fandatsaham-bato raha manome alalana sy zo an'izay olona tsy manana kara-panondro na permis na passeport zay fa kara-pifidianana fotsiny dia andatsahany vato. Noho izany
dia averinay amintsika rehetra izay fepetr'izay. Fantatra, monsieur le conseiller.